tonga amin'ny ora ny fandarana ambaroantsika eto amin'ny onjapeo ny alliance 92 faly miaraba ny tsika mpiaino ary indrindra ihany koa miaraba ny vahiny ny fandarana ambarao dia tsy izy izany fa ny filohany vondrona ny orinasa malagasy dia tsy izy izany fa ramatoa Andriamamonjy Arson Nour. Miarabanao tompoko. Dia faly miarabanao tompoko ary miaraba ny mpiainony alliance 92 rehetra koa. Miaraka manentana ny ambarao amin'izao alarobia izao dia tsy izy izany fa Ranarson Sinaiza rakoto malala Priska raha vao mitenitsika hoe mpandrara toekarena zay ny ao an-tsaina. Mahanahoana moa zao ny fahasalamantsika io? Ny fahasalaman'ny toekarena aloha dia mbola azo atao hoe marisarisa ihany satria na dia nisy hoe ohatran'ny nisy fanantenana tsirim-panantenana aza tamin'ireny fionana tany Paris tamin'ny conférence des bailleurs reny a ohatran'ny somary niena kely sy nangatsiatsika kely ny fanantenana satria tonga dia fahasairana ny tsena tamin'ny titona 17 ity satria ny zavatra tena nanahirana voalohany dia hitatsika rehetra ny raha malala ny fahasairana tamin'ny famatsinan-govo tamin'ny olana nitranga tao amin'ny jirama lazaina moa reny fa hoe noho ny toetrandro sy noho ny haitany fa na izany na tsy izany efa roa taona zao nefa nisy fitenenan'ny olona manam-pahaizana momba ny fitantarana ny angovo hoe tokony mieritreritra tsika dia nizao satria isy ny fahasairana no orinao kanefa ohatran'ny tsy nandray fipetra ny tompon'andraikitra mba hisorohana an'ireny melo na dia tao ary ny haitany avy fa nisy fiatraikana hatramin'izao ve izay le olana ratsolika zay hatramin'izao zao aloha efa ny tsaratsara le izy fa eo amin'ny lafin'ny vidin'le herinaratra indray zany tena manahirana ny orinasa so satria maro ny orinasa mitaraina hoe sady efa tsy dia mandeha araka ny tokony izy ny fahamatsiana no mbola mitombo indray ny facture aloha amin'ny farany volana. Nefitsika amin'izao fotoan'izao manentana misintona andreo mpampiasa vola vahiny. Zay mihitsy le izy ary tamin'izay tany Maroka satria nitarika délégationna orinasa eo amin'ny teo amin'ny 30 taona ka ny Maroka tamin'ny herinandro ambony teo dia ozy izy ny namana sasany ary olon'ireo zany mazoto be ho an'ny Madagasikara ampiasan'ny volana iasan'ny Madagasikara fa ahoana ny ataontsika handraisana azy ary zay dia zavatra manahirana tokoa satria raha dinihana mbola betsaka ny zavatra tsy vonona avy aty amintsika ary marokanina tsy olona mitaredretra fa rehefa tapakevitra izy dia tonga dia miroso ohatra zao ny hitantsika momba n'le hoe le ary amin'ny canal de Pangalane ny tsinanana iny efa tapakevitra zareo satria namen'ny mpanjaka baiko hoe atao zy hanampianany malagasy amin'io dia efa tena miasa amin'ny ory zareo zao tsy misy miambaamba tsy misy miandriandry fa tonga dia ratsy ka sahirana ihany tsika rehefa tena andray vahiny raha ohatra ka tena tonga ny vahiny. Raha tsika eto toerana indray ary inona le aretina aloha zao? Ny aretina maromaro ny aretina satria azo lazaina hoe tsy tena tontolon'ny fandrarana manampy ny mpitatan'orinasa na manamora ny asan'ny mpitatan'orinasa be ny fahasairana ny angovo ny resahana teo ao ny fahasairana ohatra amin'ny resaka lalàna amin'ny resaka serasera amin'ny mpanjakana amin'ny akapobeany amin'ny resaka kolikoly koa zay mametraka olana betsaka amin'ny fitantanan'orinasa sarotra dia sarotra ny fandrarana eto Madagasikara raha ohatra ianao ka mieritreritra ny hanao fandrarana ara-dalàna manaraka ny fenitra ary manaraka ny fitsipika momba ny hetra ohatra. Ka nareo nge miona ihany amin'ny fanjakana ny GMM? Miona mihitsy ny fa ao anatin'ny fanjakana misy ministera maromaro ary samihafa ny fijeriny ny mpandrarana misy ny ministera sasany anisan'izany soitoko eto ohatra ministeran'ny indostria sy ny fampiroboroana ny sehatra tsy miankina sy ministera ny vola zay mampiseho mihitsy fahavononana ary manatanteraka zay fahavononana izay amin'ny asa amin'ny zavatra ataony zareo fa misy ny ministera sasany ohatran'ny hoe toko hoe mody miavana nga satria amin'izao fotoan'izao moa dia ny zavatra fomba fiteny mahazatra sy metimety dia ny hoe fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina io no mampandeha ny orinasa io no mampandeha ny toekarena io no tokony hotoanana fa ohatran'ny hoe lasako vavany fotsiny le izy fa tsy dia tena misy fiatraikany aty aminay le izy. Dia inona izany no ataontsika raha ohatra ka hoe raha zay ny zava-misy ahafahana mandroso satria hita ihany hoe tsy ny fahavononana no tsy misy. Ny fahavononana ve misy zay fahatanina tiako apetraka hoe misy ve ny fahavononana amin'ny mpitondra fanjakana rehetra ampiroboroboana ny sehatra tsy miankina ampandroso ny toekaren'ny Madagasikara. Tamin'ny voatonga teo amin'ny fitondrana ny filoham-pirenena dia nisy fipetra teo amin'ny 20 teo zany ary
efa nahinanay ho folo ary le izy efa nahina ho telo koa tatyriana hoe raha ohatra nareo ka tena vonina marina ny anampy anay sy ampandroso ny toekarena sy ny fandrarana eto Madagasikara dia misy fepetra vitsivitsy reto mangatanay aminareo. Misy amin'ireny a zavatra tsy dia hoe tsy mila vola akory fa hoe finiavana fotsiny nefa dia tsy natao le izy. Inona ny hoe antony mahatonga an'izay? Ny antony mahatonga le izy ohatran'ny nieritrereto hoe ohatran'ny tsy tena mbola resy lahatra le olona hoe tena reseritra tsy miankina tokoa nge mampandroso ny firenena ary tsy resy tsy fantany hoe inona le fahasairana anaty fotony fa ohatran'ny verany hoe mitaraina foana reo olona reo reo mpandrarah reo fa raha ny marina tsy tokony hisy hitarainana fa tena misy mihitsy ny hitarainana ary rapitahana amin'ny Maroc zay niresahako teo any rehefa ohatra hoe misy zavatra hita fa tsy mety tonga dia mandray fepetra ny fanjakana ohatra zao hoe zareo zao manana famokarana automobile any toerana any dia niantso ny Renault izy mpamokatra automobile avy any France hoe avianareo mampiasa vola aty aminay fa zao avy nataonay mba hanamora ny fiasanareo aty dia nataony daholo ny fanamorana rehetra ary tsy vitany hoe Renault ihany natsony fa natsony daholo reo olona rehetra miara-miasa amin'ny Renault ohatra mpamatsy any Renault ohatra mpanamboatra sezana automobile mpanamboatra frein mpanamboatra kojakoja rehetra ilaina amin'ny automobile dia nataony ny fanjakana mihitsy nandray andraikitra atamana n'le mpandrarah eo atoerana sy nitsona an'ireo olona mpiara-miasa amin'rehetra reo noho izany zany ohatra izy zareo zao afaka miteny amin'izao fotoana zao hoe 10 isan-jato ny famorona karena ao anatin'le fanamboarana automobile dia mijanona ao Maroc fa ny tsika mampalahelo ohatra ny hoe tsika an'izay finianava an'izay ohatra ray fotsiny lazaiko ohatra hoe ny resaka fanaovana akanjo sy ny resaka famokarana akanjo any amin'izao ny France afaka any amin'ny orinasa afaka tsika efa nanamboly asy teto tsika efa nanana an'le atao hoe cotona zay sady nanao nanao lamba dia avy eo tsika manjaitra lamba zany a dia manorana zao tsisy tsony ny asy a tsisy tsony ny fanamboarana kofehy fa manafatra asy avy any Chine sy avy any Inde zao i cotona dia tsika zany a le fahaiza manaona le asan'le olombelona eto amintsika fotsiny sisany amitsika fotsiny sisany azotsika rehefa miditra zany le zavatra avy any ivelany miditra ny lamba miditra ny kofehy miditra ny zavatra ilaina rehetra momba n'le fanamboarana akanjo dia ny herim-batan'ny olona fotsiny sisany amiditsika zany dia tsisy tombontsoa betsaka ho an'ny firenena nefa tokony nanana tombontsoa tsika sady mivarotra azy tamin'izay nanamboatra lamba teto amintsika zavatra oatra zany tanana zany sisanao amidy tanana sisany amidy hoe le zay aty manana olona avonina ny asa be dia be dia ireo olona reo zany no afaka miasa amin'le orinasa dia zay sisany amidy tsika efa tsika tsy mba afaka mivarotra zavatra hafa hoe ny asy vokatra eto aminay na ny lamba vita eto aminay na ny zavatra oatra zany zay zany no zavatra oatra zany zany aritatsika zany tamin'ny ambady fitonga ohatra tsisy olona nieritretra hoe tsika ngeka mila mpanao soudure fa avy eo dia olona avy any Philippines ny nafarana ohatrany le izy ka voadona daholo nge zany hatrany amin'ny fampianarana ny rehetrarehetra any amin'ny fampianarana mihitsy any fampianarana ny anomboana le izy dia ao koa ny mpitora tsy maintsy mijery lavitra ary mety zay ny ohatrany hoe tombony anana Maroc angamba ny azy io mpanjaka dia tsy mialeo mpanjaka io mandra-pahafatana dia izy zany afaka mijery lavitra izy tsy mieritrretra hoe fifidianana afaka efa-taona ka ahoana indray ny ataoko fa tsy maintsy ataoko sy hiverenana eo ny azy tsisy an'izay fa dia fantatra ary ny mpandrarah sy ny mpampiasa vola malala hoe io olona io tsy hiala eo mandritra ny 30 40 taona dia fa ohatrany hoe marterana zany le fitondrana dia tsy dia misy olana loatra amin'ny olona fa koa le hoe fanohizana angamba ny ataontsika amin'ny teny frantsay hoe continuité de l'état zay koa ka mety raha ny resaka hoe lalàna ny resaka fampiarina marina mihitsy zay satria rehefa ohatra hoe miteny ny mpanjaka ny Maroc ohatra hoe izahay dia anao anty ohatra zao vao androany tamin'ny radio re tamin'ny maraina hoe anamboatra toerana famokarana herinaratra atao amin'ny masoandro ngeda be izy dia androany zany nanomboka n'le asa izy dia iny niza ninina mitranga dia fatany fa tsy maintsy mitohy iny na eo mpanjaka io na tsy eo na misy rasanatrehary ka maty le mpanjaka raha-pitsoka misy olona hafa ny zanany tsy maintsy misolo azy dia mitohy iny zavatra iny fa ny tsika rehefa misy vaovao dia zavanany ny teo aloha dia manao vaovao tsisy zavatra miangana mihitsy dikan'izany misy fiatraikany foana zany ao anatin'ny nivo na fiainana orinasa zay mihitsy raha tsy misy zay zavatra zay hoe rehefa zavatra hoe ny fanjakana no teny hoe zao ny atao dia iny tokony tohizana foana fa tsy afaka hoe misy mpanao politika hafa dia hovaina indray le izy dia misy hafa indray dia hovaina ny fandrarahana sy ny resaka toekarena tokony manana fijery lavitra mihitsy tsika dia tokony mifanaiky tsika malagasy rehetra hoe zao no atao eto Madagasikara momba ny toekarena dia iny foana ny atao niza miakatra eo fa raha tsy zany dia tsy androso mihitsy fa tsy manakana anareo zany anifany adidinareo nivo ny fanjakana tsy manakana anay mihitsy ary zay ny atao hoe zay moa miteny foana matetika hoe nahoana ny mpandraranga no mijanona eo
ny olona any amin'ny fitondrana sy any amin'ny fanjakana rehetra any miodiny reny fa zay ety foana manona tokoa ny tontolo nietra manoloana anareo mpandrara nietra ny aba sy ny sisa amin'izao fotoana zao ny momba nietra sy ny aba zany dia azo atao hoe efa manomboka misy ny fifampiresahana ministera ka nylazaiko tao sy ny eo amin'ny tale mididiny fampidiran-ketra efa misy zany ny fifampiresahana mifanatsarana ny indrindrindrindra momba ny hoe rehefa mandeha mijery mitsidika orinasa isika manamarina ny hoe etra voaloha sy tsy voaloha reny zany a raha tsy atao tsara raha tsy mailo a dia lasa miteraka kolokolo isan-karazana fa iny zany efa hita fa manana finiavana zareo hanova zavatra fa na zany zany mbola betsaka reo orinasa zay tsy mandoa aba tsy mandoa etra nefa orinasa mihezinezina hitan'ny besiny maro dia inona nataonareo manoloana an'izay dia tsy mitsahatra zay no miteny manambara any amin'ny tompona andraikitra hoe ahoana moa ry tsy orinasa itsy no fatapoko fatapirenena fa tsy mandoa inona fipetra raisinareo dia misy moa miteny hoe efa nandray zay misy moa miteny hoe tsy hitanay ny profony zany fa eto aty aminay aty ny prof fa ranomarina nge tsy tokony ny mpandrarana hitondra prof fa tokony fanjakana zay manana ny fahefam-panjakana ny tokony mandeha mijery manao fitsirihana any amin'ireny orinasa ireny fa mahatonga aby izy tsy anaovana fitsirihana dia mety misy mpiaro azy koa mety zavatra mitranga zany zany le mpandraraha mahazo avaram-patana ve ohatra zay rehefa andehan'le izy ianao ny teo ny teny firenena anankiray fa tsy maroka rery fa maro ny rahanareo miasa fa hoe dikan'izany zany a misy fifandraisanao a misy fanakalozana ihany koa na rabarotro zany sy na fitaovana ho ampiasaina ary nefa ny etsy andany ny toatra misy olana ihany koa tsy ekenareo le ACD le resaka ACD io zany a dia lazain'ny fanjakana fa apetraka azona miaro bebe kokoa ny serana ny tsambo eto amintsika sy ny fampidiranetana eto amintsika tsisy mandaha mihitsy a ny mahatsara n'izany hevitra zany ary izay mpandraraha dia anisany mampirisika satria zay koa ngamba ny antony ahafahana mife reo entana rehetra mipitobaka tsy mandoa aba na koa tsy ara-dalàna zany hoe tsy manaraka fenitra mety mandratra olona mety lany andro na lany andro dia mety mahatonga aretina ho an'ny olona zay zany a dia tena zato isan-jato ny anoananay ny fametrahana fipetra iarovana ny Madagasikara amin'ny fitobahany entana tsy ara-dalàna sy amin'ny koa sanatria amin'ny hoe fidiran'ireo olona mety mpisetrasetra na olona mahery fihetsika zay mety andratra antsika ty toerana zay aloha dia mazava zay kanefa le fomba natao dia tsy ankasitrahana satria voalohany indrindra aloha nanao tolobida ry zareo ho an'ny orinasa zay afaka manao an'iny tena tsefatsefany tena dia novana le izy ohatra hoe ny zavatra novana ohatra hoe 30 andro ny tokony namalina le izy 10 andro dia efa hoe nataondre 10 andro dia efa tsy maintsy mamerina tolotra nareo nefa tsy azo atao zany amin'ny zavatra ohatrany dikan'izany raha 10 andro dia efa afaka mamerina misy olona efa vononao zany satria momba ny serana tsambo eran'ny Madagasikara 10 andro ve nao efa dia afaka nandeha naka ny Diego naka ny Tamatavy naka ny Toliara naka ny ndretrarehetra sady tsy vitan'io naka ny fotsiny fa mijery hoe inona avy ny ilaina ahafahana miaro an'ity serana n'ity ao anatin'ny 10 andro zany tsy vita fa misy olona efa vonona zany tao matola izy natao ohatr'izay faharoa manaraka zany a tsy ny fampidinihana le izy fa tonga dia natao dikany tsy dikany dia tsy maintsy mandohana io nareo nefa vola be le izy 10 tapitrisa euro ny vola alohan'ny orinasa mihoatra ny rehefa nalohatra amin'izay zany a momba amin'ny fanafaranetana raha ohatra ka petraka io ACD io le vola indray a tamin'izay fotoan'izay tamin'ny herintaona dia nylazainy hoe mandoa nareo a dia alefanareo amin'ny Dubai fa ahoana moa ny Dubai nefa zavatra fanatsarana ny seranana sampoty Madagasikara le izy nefa alefa ny Dubai ny vola zay dia efa manahirana ary indrindrindrindra noho ny avy eo rehefa tena mipetraka ny satria ny asa kely nandritra ny volana vitsivitsy roa na 3 volana angamba le ATPMS le orinasa manao an'io hita fa tena tsy manara-penitra mihitsy satria zavatra tsotsotra kely izay vitan'ny olon-tsotra amin'ny ordinateur nanaovany le fakanan'le vola avy eo koa misy facture ataony zany izy facture tsy manara-dalàna mihitsy ohatrany hoe tsy mahalala lalàna hoe ahoana ny fomba fanaovana facture le olona atao fa hita mihitsy fa petatoko zay marina petatoko le izy ary farany a ny APMF zany zay mitantana ny seranana tsambo sy ny renirano sy ny sisa eto Madagasikara dia
nametraka zany namoaka tetibola fampiasana an'la vola ho azo amin'eo fa neo anatin'la tetibola dia resaka fifidianana solosaina fifidianana katikatra fifidianana zavatra oatra zany ve no zavatra ilaina raha ohatra tsika ka anao zay rovana ny seranana zay zany de fa zay de zany rehetra zany mahatonga any amin'ny teny hoe tsy mety aminay le izy na de ilaina ary le fiarovana an'le seranana ary ny azo lazaina koa anankiray dia ny hoe efa misy orinasa anankiray manao an'ilay atao hoe BSC amin'ny fanafaran'entana efa manaiky ny teknisiana rehetra fa raha io ny amboarina kely dia azo daholo zay zavatra ilaina amin'io ACD io ka maninona tsy zay zavatra efa eo ny amboarina fa ndeha hitady olona hafa zany nefa efa misy eo zay zany zay zavatra rehetra zay mahatonga anay miteny hoe tsy mety loatra le momba an'ilay ACD fa misy fiatraikany amin'ny asana fandrarana le fametrana an'ilay ACD io misy fiatraikany satria mandoha vola eo amin'ny 100 € isaky ny contener zay afarana dia ino zany na inona nafaranao na inona nafaranao fa tsy tafiditra aloha na mba nasorony zareo taty oriana zany mba hoe itenenina fa hoe tsy mamely ny vahoaka zany dia ny resaka zavatra ilaina andavanandro ny vary ny siramamy sy ny sisa tsy nampiterinao anatin'le izy fa na zany ary tsy maintsy mampitombo ny vidin'entany zany satria mandoha ambony kokoa ny orinasa dia tsy maintsy aiza moa ny akany an'iny fa tsy maintsy any amin'le vidin'entana ihany ny akany an'iny dia zay zavatra rehetra zay zany mahatonga anay hoe sao dia mila hodiniana akaikikaiky ny momba n'ity ACD ty fa tsy mifanaraka loatra amin'ny zavatra tokony atao eto Madagasikara. Honao Ramatofilo mandeha hatramin'ny resaka aza hoe mety ho tapaka hatramin'ny famatsim-bola fa inona ny tena hoe ifandraisan'izay tsotra fotsiny le izy ny mpamatsy vola dia mila zavatra mangarahara ny zavatra tsapany zareo dia tsisy ny mangarahara tamin'io ka ahoana moa ny ahafahany amatsy volanao apindrana na ame volanao nefa hitany ianao fa tsy mampiasa ny mangarahara dikan'izany na mivolana ary zany dia mety sanatria mety mandeha amin'ny tsy tokony alehany raha ohatra ianao ka tsy mananaja ny lalàna momba ny fitantanana sy ny momba ny mangarahara. Anao izao kan'izay manaona ny tombony anareo amin'ireo tsenam-barotra maro samihafa eo ny SADEC ny COMESA ny tsena ny AGOA momba ny SADEC dia toko hoe misy tombony ihany le satria misy ahafahan'ny orinasa eto Madagasikara zany mamatsy mividy entana moramora kokoa ohatra hoe mpamokatra biscuit sy bonbon zay tsotononiko dia reny zany afaka mividy siramamy mora tsy mandoa aba avy any Afrika Atsimo noho ny tapaka ny AGOA tamin'ny nandritran'ireny tetezamity reny dia tsy nisy tsena ho an'ny orinasa mpamokatra akanjo tsony efa tsy Europa fa nisy ny sasasasany tamin'izy ireny nitodika nakany Afrika Atsimo dia lasa misy tsena ho antsika koa zany amin'ny resaka fanondranana akanjo voazaitra any Afrika Atsimo izay zany momba ny SADEC momba ny COMESA dia manahirana kokoa satria hatretotsika dia mbola tsy hita zay hoe tombony azontsika fa mandray ny entana avy any fotsiny tsika nefa teto nanaovana le fionana tampony farany teto le fionana tampony fa ny tena marina dia ny orinasa malagasy tsy mahazo tombo izy fa ny akamaroan'ny entana dia avy any ohatra avy any Egypte avy any Maurice ny sisa tonga ny menaka tonga ny ranom-boankazo tonga ny zavatra isan-karazany zay efa tsy mandoa aba satria ao anatin'ny COMESA ary izay ary za manokana dia miteny amin'zareo amin'ny syndicat des industries de Madagascar amin'ny simma hoe ianareo sao dia tokony eritreritra anao tolo-kevitra ny fanjakana hoe ajanony aloha tobaka be loatra le ajanony aloha le fifandraisana satria mbola tsy vonona ve zany tsika mbola tsy vonona tsika marina satria ny tontolo ny fandrarana eto amintsika mbola sarotra dia mbola tsy vonona tsika izay ny marina ny indostria atsika dia mbola tsy vonona andray an'ireny fa tokony amena fotoana kely ny indostria atsika mba hitombo aloha ohatra ho za hoe za manao amin'zareo hoe na 2 taona na 3 taona mba miomana aloha mba manatanjatanjaka n'ilay orinasa eto amintsika izay vao avela miditra iny tsika ange afaka miditra ao anatin'ny COMESA fa tsy miditra ao anatin'le zone de libre échange zany hoe fandefasana ny entana tsy mandoa aby tsy voatery ianao an'iny ary misy firenena ohatrany hoe Seychelles zao niala tamin'iny izy aloha dia veo izy miverina indray ka azo atao zany fa mampalahelo dia ohatrany tsisy mieritreritra an'izay le mpitondra ary le mpandraraha koa moa ndraindray mety variana amin'ilay asa atao andavanandro izy fa tsy mahita an'izay lafin'izay hoe azo atao tsara mitena hoe janony aloha mandritra ny taona vitsivitsy mba hiomananay mba metranay tsara ohatra hoe ao amin'ny tompon'andraikitra momba ny aba ao amin'ny serana tsambo sy ny sisa reny mila fiomanana daholo nge reny satria tsika izao fitahan'ny Mauriciana hoe reto etan'reto avy any Maurice
nefa marina hitana avy any Chine le izy dia soloany fotsiny ny fonony dia alefa ny aty dia ataonao vita avy any Maurice dia tsy mandoa iny izy zany zavatra ohatr'izany zany tokony homanina tokony fantatra tsara zao mety hitranga zao ny tokony ataontsika fepetra raisitsika mba tsy tobahan'ny entany sasany zany hoe tsy mila viana lavitra be kory zany fa dia fotoana kely fotsiny ahafahana mametraka fotodrafitrasa ahafahana mametraka fotom-pisainam-baovao ahafahana mametraka olona vonona ny tantana an'izany zavatra zany fa tsy tonga fotsiny le izy dia nataoka le mampalahelo moa tamin'izany fanjakana naka fanapakevitra eo ataontsika hiditra amin'ny komisatsika hiditra amin'ny sadait zao ndretsika hiditra amin'ny tripartite hiditra amin'ny BDB le izy fa tsy misy tena hoe fieritreretana fotony hoe inona moa zany tombontsoa amin'ny fireneko raha miditra amin'io inona mety ho lezoka inona mety ho fahasairana na aterako io zavatra io tsika kosa ve tsy mahita ihany hoe mba misy zavatra mba miroso amin'ny latina fieritreretana hoe mety ihany le zavatra ataon'ny groupement des entreprises de Madagascar na ny olona miditra mpikambana vaovao misy fotom-pisainana mpandrarà tokoa ahafahana mandroso matianina zany zay aloha mifenitra apetraka fa dia tsy mora satria zany vitsy ihany raha oharina raha tena rehefa tena miresaka moa ndraindray ny fanjakana ka te andemy anay dia ataony hoe ka ianareo hoe raha zay zao ohatra amin'ny 500 eo zay ny orinasa amin'ny miaraka aminay fa zany 500 zany dia orinasa mandoa hetra ara-dalàna fa neto amintsika raha jerena ho ny isan'ny tena orinasa dia eo amin'ny roa tapitrisa fa ny akamaroan'izy ireo zany dia le orinasa tsy mandoa hetra tsy ara-dalàna dia zay zany mahatonga ny fanjakana rehetra hoe ka nareo nge vitsy zay fa ny tokony zavatra tanjo amin'ny fanjakana rehetra dia anana orinasa manara-dalàna sy mandoa hetra raha tsy zany tsisy firenena mitsangana eto satria misy mangarahara ny hetra angena ahafahana manangana ny firenena mandoa karama ny mpiasa-panjakana manamboatra ny fotodrafitrasa fa tsy hoe andeha foana tsika andeha angataka any mpamatsy vola fa tsy mba hoe hiankina amin'ny zay zavatra vitatsika eto noezako azy le isa taony nareo hoe mba voantso any amin'le famolavolana ny teti-bola-mpanjakana iny mba mandodatabatra ve ny zema hoe tatakiny aona ny tokony ho tombony atsika isa taona nandritra ny 5 taona zay ny fantatro fa ny talohan'izay tsy fantatro dia tsy maintsy manana volavolan-kevitra entana any amin'ny mandrafitra ny teti-bola-mpanjakana ny GEM dia indraindray misy ny fanjakana mihaino misy ny fanjakana tsy mihaino mihitsy ny betsaka aloha dia ny tsy mihaino mihitsy fa ny zavatra hitanay any tsara ary kenay ary averina rehefa misy fotoana ahafahana miteny azy dia ny hoe ankehitriny niova ny fomba fisainana sy ny fomba fiasa minisitra ny fitantanam-bola ankehitriny satria mampiseho fahavononana ny haino sy fampidinika izy ary nisy zavatra maromaro tamin'ny herintaona tamin'ny fanitsiana ny teti-bola ary tamin'ity taon'ity tamin'ny teti-bola 724 zay hitanay fa nisy ny fiainona sy ny fanarahana ny tolo-kevitra avy amin'ny mpandrarà ohatra vitsivitsy ny ohatra zao lalàna momba ny vondrom-bahoaka tsy nitjara-pahefana nisy lalàna vaovao momba n'izy io mipetraka le lalàna kanefa tsy mipetraka ny momba ny hetra sy aba azon'izy ireo alaina ao anatin'le lalàna vaovao miteny hoe tsy maintsy mandalo amin'ny teti-bola-mpanjakana ny hetra zay apetraky ny vondrom-bahoaka zay vao azo ampiarina kanefa nisy vondrom-bahoaka sasany zay nampiakatra avy efatriny ary ny hetra sasatsasany tamin'ny herintaona nefa tsy nanana fahefana tamin'izay izy dia niteny aminay ny tao amin'ny ministerany fitantanam-bola hoe tokony hojerenareo ary feranareo tsara hoe zao ihany ny hetra azo ny vondrom-bahoaka apetraka sy raisina amin'ny olona ary ny lalàna hatramin'izay moa teo aloha talohan'ilay lalàna farany teo mametraka ohatra hoe tia ny farafaham-baniny tia ny farafaham-boniny fa tsy azony zareo atao no mametra n'le izy arak'izay eritrerina faharoa koa ny lalàna mametra hoe azo atao ohatra hoe ny hetra momba ny bisikileta fa tsy azo atao ny hetra momba ny zavatra hafa ohatra zay misy ny vondrom-bahoaka sasany ary ny trano zany tamin'ity zamita ohatra hoe nisy banky voatonga eto amin'ny commune misy anay dia asianay hetra momba ny banky tsy mety zany tsy afaka mamorona hetra fotsiny ohatr' zany fa tsy maintsy manaraka ny lalàna momba ny fitantanam-bola manaona kosa ny fahitanareo ny lalàna ny fifanana ary manirana kely izy io satria nisy ny lalàna momba ny fifananana zay efa napetraka tany aloha tany amin'ny taona 7 tany angambiny napetraka nefa efa taona maro talohan'izay volavolaina napetraka le izy kanefa tsy araky ny veran'ny mpandrarà sasany azy verany fa hoe rehefa misy iny dia tsy isy tsony ny tsy fanarahana ny lalàna ny fifananana nefa tsy voatery hoe
tafiditra anatin'iny daholo ny zavatra rehetra. Iny zany ohatrany somary diso fanantenana ny namana sasany ohatrany hoe fa maninona ny orinasa anankiray izy rery no mivarotra ohatra hoe entana karazany anankiray. Iny misy indraindray hoe satria kely ny tsena eto amintsika dia tsisy orinasa hafa tafapetraka fa dia izy rery. Iny zany tsy azo atao hoe izy no manjakazaka fa tsy fidiny azy koa satria tsisy hafa. Zao dia manana volavola dalàna vaovao ny fanjakana nitsinana izy iny. Misy zavatra manahirana anay amin'ilay fanitsiana satria ohatra misy ohatra anankiray zao manahirana be dia ny hoe tiany zareo anana ny toerana officier de police judiciaire zany le olona mpanao fitsirihana avy any ministera mivarotra. Zay zavatra mety anahirana be satria mampalahelo fa izy rehetra kory tsy hoe mandeha amin'ny famarinana daholo fa misy ny sasany manararoatra ka raha maika izy fa menan'le toerana hoe officier de police judiciaire dia mety anahirana be. Ary io amin'izao fotoana izao dia hita fa tady annonce daholo ny zareo mpanao amin'ny inspection du travail koa dia tady mankataka an'izany koa. Nefa indraindray io mety le izy raha ohatra ka tena mandeha amin'ny tena tokony ho izy le olona fa mampalahelo dia mbola betsaka no mpanararoatra amin'le izy tarika kolokolo le izy. Izay ny tsy anekena an'izy. Zay zao zavatra anisany manahirana amin'le lalàna vaovao zay tsy hoe lalàna vaovao moa fa fanitsinan'le lalàna teo aloha tian'ny fanjakana ao atao. Raha oharintsika zao ny vokatra malagasy mihoatra ny amin'ny nosy manodidina raha tsikatra ny vahiny dia makafy ny vokatra malagasy. Fa nitsika malagasy indray dia mirongatra ry amin'ilay vokatra vahiny. Toe-tsaina tokony inona zany no vaina ny vondrona mpandraranga efa misy le hoe manjifan'ny malagasy tombony ho atsika indro ohatra nalefan'ny zareo amin'ny siminy teny faneva mihitsy nisy teny fanevany zareo iny satria rehefa ohatra ianao manjifan'le vokatra eto Madagasikara dia manampy ny orinasa malagasy miaro ny asan'ny malagasy satria malagasy ke miasa amin'ireny orinasa ireny manampy koa ny andoavana hetra eto Madagasikara. Fa raha ohatra tsika ka hanafatretana fotsiny anao mpanafatretana dia mampalahelo tsika satria tsisy mety aneriana any dia lasa mpiasan'olona fotsiny zany ny zanakitsika efa tsisy hoe orinasa atsika eto tsisy zavatra hoe famokarana atsika tsopy tsisy asa koa no mety efa rano satria mety tsisy orinasa famokarana tsopy fa mpividy fotsiny tsika. Jereo nge ny Komoro ny 900 ny entana afarana avy any ivelany mampalahelo ange zany. Tsika ave manana firenena midadasika be ity dia tsy afaka mokatra ohatra hoe sakafo atsika akanjo atsika zay zavatra ilayntsika eto tokony ho vitantsika daholo zany. Ka iny mety tokony le toe-tsaintsika satria mampalahelo amin'ilay izy ange ny entana ahondratsika dia farany zay anisany tsara kalitao ary tsika ohatra hoe nanoresaka ohatra hoe orinasa fakaba manondrana akanjo ireo misy tena ambony avo lenta be any amin'ireny orinasa ohatrany hoe Kenzo ohatr'izany reny ny marotatsika akanjo nefa tsika eto dia hoe ary koa mila manana ataoko hoe mijery lavitra koa ny fitondram-panjakana dia tsika dia friperie ny ampidirana ka reny ange ilay akanjo toto reny tsy mampandroso ny famokarana eto amintsika fa nefa tsika tokony afaka mamokatra akanjo mora ho an'ny vahoaka eto amintsika fa tsy reny zavatra efa tsy ilain'ny vazahany ivelany zatra tolorana fa tsy tolorana koa efa vidiny reny ary maratsy an'ireny ary matetika ireny tsy mandoa aby. Raha matofilo manaona ny fahavitrihan'ny tanora amin'izay fidirana tsy ohatra mifandraran'izay raha amin'izao fotoana izao fijerino azy. Mavitrika dia mavitrika ny tanora ary tsara zany satria tsy afaka anantena intsony hoe hiasa amin'ny orinasa na hiasa amin'ny fanjakana. Hiasa amin'ny orinasa lehibe zany fa na miasa amin'ny fanjakana satria tsy ampy ny asa ny fanjakana. Ny fanjakana tsy manambola amin'ny orinasa andraisana ny tanora rehetra ary ny orinasa koa zay efa misy tsy afaka amorona asa be dehibe raha tsy hoe tena mandeha be ny toe-karena eto amintsika nefa tsy amin'izay tsika zao raha mandroso be ny toe-karena dia afaka mamorona asa be dehibe ny orinasa. Tsy ho zany tsika dia noho izany zany tokony fandrarana na famoronana asa ho an'ny tenany ny ataon'ny tanora ary tokony ampaherezana sy ampiana izy amin'izany raha nisany zavatra ataonay ao anatin'ny GEM zany. Fa ny mampalahelo dia misy kosa aloha ny sasany hoe hanao fandrarana fa tsy mieritreritra hoe hiditra ao anatin'ilay rafitra fa hoe arak'ilay fitenin'ny malagasy zay tsy teny gasy akory dia hoe manao biza dia manafatra entana avy any Chine dia amidy eto atorana dia tsy mandoa aba tsy mandoa etra tsy mandoa enena tsy izany mihitsy ny fandrarana. Fandrarana dia famoronana asa fandoava-ketra ary fananana zo ananana tontolo ahafahana mivelatra ahafahana mampitatra sy mampitombo ny zavatra atao. Satria mbola hiaraka eto fontsika be da be ny azo resana fa mbola hiverina ety angamba ny misimisy kokoa rehefa ohatra ka misy ny afaka ambara satria ny ambara ave moa tapitra iny ihany fa ny fandaharana eto no tsy maintsy taperintsika misaotra anao raha matoflohany ny vondro ny orinasa eto Madagasikara na ny GEM. André Mamonjy Arson Noro ny vahiny teto amin'ny ambara ao an'ny Alliance 92. Misaotra tompoko.